Makasika ny fanomanana ny fifidianana kosa indray dia iroso anatin'ny diga manaraka entina anomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny Vomera Maloetena misahana ny fifidianana iray amin'izany ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feno fifidianana eto Madagasikara. Anilitra tolokevitra ho fanatsarana ny lalàna samihafa ny feno fifidianana ny komisiona Maloetena misahana ny fifidianana tanjony Sony ny androrana ny fantsina amin'ny gouvernemanta sy ny parlemanta mialohan'ny fanoloan'ny fiviliana ara-potoana faharoa ny antenera-pirenena sy ny anteneran-doholona izay voafaritra ho tonsaina ny volana oktobra ho avy izao. Tsy andeha irery nefa ny Sony amin'ny famolavolan'ny izany asa amin'ny mpiara-miombonatoka samihafa amin'ny fifidianana izy ao anatin'ny plateforme de concertation. Kisy ny fametrahana ataontsika hoe plateforme na sehatra iarahany rehetra midinika ho amin'ny fitantarana fifidianana eto Madagasikara. Cercle de concertation na plateforme de concertation ilazantsika azy ka ho hita ao anatin'io ny seni mazava ho azy ny mpanao gazety ny mpiara-miombonatoka amintsika avy any ivelany ny mpanao politika ny fitondran-drano ara-panjakana ary ny fiarahamonim-pirenena. Ireo sehatra dimy ireo enina miaraka amin'ny senisa no andrafitra an'izay atao hoe sehatra ifampidinian'izay ka izay tetikasa na programa nasan'ny seni dia hoentina eo anatrehan'io sehatra io hakakevitra ary hoampahafantarina maro alohany anatanterahana azy. Anisan'izany ohatra ny ataoko hoe programa nasa ho amin'ny fanabeazana ara-pifidianana éducation électorale. Anisan'izany ohatra ny programa nasa ny seni zay hanolotra fanatsarana n'ireo lalàna sy didim-panjakana maro misahana fifidianana eto Madagasikara. Izay rehetra zava-dehibe ka hitantanana ny fifidianana eto Madagasikara hataon'ny seni dia hoezahana foana ho amin'ny anaran'ny mangarahara sy ny ho amin'ny anaran'ny fakakevitra amin'ny besiny maro. Taorian'ny dinikasavaran'ny mandro niarahan'ny Sony amin'ireo mpiara-miombonatoka samihafa ny farany volana Jolay ho avy izao no ametrahana amin'ny fomba ofisialy ny sehatra fiaraha-midinika momba ny fifidianana.